Ho aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andro sy ora tokony hifoazana izao. Andro sy ora tokony hifoazana izao. Zany no asongadiny mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Romanina toko 7:12, ny andininy 1:12 hatramin'ny 4:12 farany. Andro sy ora tokony hifoazana izao. Zava-dehibe eo amin'ny epistily izay nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma, ny fanaitairana ireo kristianina hiala amin'ny fahazaran-dratsy ary ahatonga azy ireo hanasongadina bebe kokoa hatrany ny fifandraisana ara-panahy amin'ny Kristy, mba hahatonga azy ireo hanakaiky kokoa ny famonjena, mba tsy hitenenana fa tian'ny apôstôly Paoly hiditra amin'ny famonjena tena izy, amin'ny famonjena marina ireo kristianina tany Roma. Eto ary dia misy anatra fanentanana ny mpino amina zavatra lehibe, mampahatsiaro fa ao anatina vanim-potoana eskatolojika, vanim-potoana efa tokony hahataitra isika izao. Eto moa ny ilazany azy dia hoe ankehitriny izao dia ora te hilaza, te hiteny ny apôstôly Paoly fa efa akaiky ny ora, efa amin'ny andro ankehitriny, eny efa ao amin'ny tafiditra ao anatin'ny andro farany mihitsy isika. Lay andro tokony hahatonga saina, lay andro tokony hiomanana sy handraisana fanapahan-kevitra, lay andro ny fiavozana rahateo. Tsy hiandry amin'ny fotoana hafa, tsy hiandry amin'ny ora izay mbola tsy fantatra, fa izao no fotoana. Ny apôstôly Paoly dia tsy manome antoka ny amin'ny ho avy momba ny fotoana hiavian'ny tompo, fa izay zava-dehibe aminy kosa dia izao ankehitriny izao, izao andro anio izao ora izao. Io zany ilay fotoana izay tokony anatonana ny tompo. Fa hitantsika misongadina ao anatin'ny fampianaran'ny apôstôly Paoly ilay toe-po, toe-tsaina, toe-pitondran-tena entina miatrika izany fotoana farany na ora farany, andro farany izany. Hitantsika eto fa tarihan'ny apôstôly Paoly ny mpino hiala ao anatin'ny fitafian'ny aizina sy ny fiadiana fomba fanao samihafa tao anatin'ny alina. Ambara eto fa efa tokony hifoka hitafy ny fitafin'ny mazava ny mino. Ambara eto fa efa tokony hiatrika ny andro na ny atoandro ny mino, ka hoesorina aminy izay fomba ny alina rehetra. Tany saina eto ny amin'izany fa hoe efa lasa ny alina, aoka ariantsika ny asan'ny maizina ary tafitsika ny fiadian'ny mazava. Hoesorina avokoa ny filalaovan-dratsy, ny fahamamona, ny fijangajangana, ny fijejojejona, ny fifandirana sy ny fialonana samihafa. Zany hoe ny toe-po, ny toe-pitondran-tena izay fanaon'ny alina rehetra no esorina ka andeha hitafy ny fitafin'ny mazava.
ambara eto fa ny fitafin'ny mazava dia fitafy entina miatrika ny ady amin'ny maizina, ady amin'ny satana sy ny firongona. Ary ambara azy eo amin'ny andininy 412 manao hoe hitafio Jesoa Kristy Tompo. Hitafio Jesoa Kristy Tompo fa izany no fitafian'ny mazava tokony ananany mino. Riavako malala ao amin'ny Tompo. Raha miresaka andro farany, raha miresaka ny andro sy ny ora isika, dia nampianatra momba an'izany fotoana farany zany Jesoa Kristy ao amin'ny Luka 12, dia ambaran'i Jesoa Kristy mazava ny amin'ny fiambenana tokony ananany mpino amin'ny fiatrehana ny andro farany. Dia ho Jesoa hoe miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy hampozonareo. Ary tsy Jesoa ihany fa na ny apôstôly koa aza dia nampianatra antsika momba an'izany. Dia miteny izy fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra toy ny mpangalatra izany andro izany, fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy amin'ny alina na amin'ny maizina isika koa dia aza mba matory toy ny sasany fa aoka hiambina ka ahony teny. Tesalonianina voalohany 5:5, ny 4 sy ny 5 ary ny 6. Zao ary zany riavako malala no ora sy fotoana. Izao no andro tokony hibebahantsika ialantsika amin'ny toetra maizina sy ny toetra ratsy rehetra. Aza velantsika hahatratra ny ampitso izay rehetra mbola mahamaizina ka hitoerantsika ao anatin'ny asan'ny satana sy ny asa maizina rehetra. Aoka ho tiany mazava isika, ka izay rehetra ataontsika dia taratry ny mazava eo amin'ny fiainantsika. Ho antsika kristianina izay tia sy manao fomba samihafa mifangaroaro amin'ny aizina sy ny alina. Ho antsika mpino izay miray petsapetsa amin'ny asan'ny maizina, izay tia ny fomban'ny alina, izay mifangaroaro sy miray tendro amin'ny asa maizina sy asa matin'ny satana rehetra. Ho antsika indrindra no ilazan'ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe tokony ora ifoazantsika izao, hialantsika amin'ny torimasom-panahintsika ka hanatrarantsika ny tara-pahazavana Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay ilay Andriamanitra miteny aminay, mampahatsiaro anay ny tara-pahazavana ny famonjenao. Fa misaotra anao ihany koa izahay, afaka mitondra eto anatrehanao ny finiavanay hitoetra ao amin'ny mazava araka ny teninao, fa mitsangana mihazava dia fa tonga ny fahazavanao ho ny teninao. Mahatsiaro mivavaka manokana izay ankehitriny ho an'ireo rehetra mivahiny an-tanin'olona, ho an'ireo rehetra mila ravinahitra noho ny amin'ny fitadiavana, noho ny amin'ny fianarana, fandrantoana fianarana, noho ny amin'ny fanarahana vady, noho ny amin'ny antony maro samihafa. Ianao no hameno azy ireny, tsy hahatsiaro ho irery, tsy hahatsiaro ho vahiny, ary tsy hahatsiaro ho lavitra havana sy lavitra fianakaviana. Ianao no ameno izay rehetra mety ho banga, ary ianao no anome fifaliana sy fiadanana, fa any amin'ny tany izay anirahanao azy no hitahianao azy. Dia amin'ny anaranao Jesoa, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.